Nandritra Forum économique Madagascar Dubai dia nanambara fiaraha-miasa vaovao amin'ny sehatry ny angovo azo avaozana ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina nampahafantarany fa izy tetikasa iarahana amin'ny orinasa Masdar avy any Émirats Arabo Mitambatra izay mikendry ny fametrahana foto-drafitrasa famokarana angovo amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro 50 megawatt eto Madagasikara. Araka ny fanazavana filoha ity tetikasa vaovao ity dia hanampy amin'ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara sy hanampy ny tetikasa 100 megawatt izay efa novinavinain'ny fanjakana. Ankoatra ny fihaonana tamin'ny Eoropa-ndraharaha avy ao Émirats Arabo Mitambatra dia nanokana fotoana nihaonana sy ny fampitafana tamin'ny Eoropa-ndraharaha malagasy izay tonga tany Dubai ny fitondram-panjakana malagasy. No tanterahana ho malotolakandro ity dinga ity, mila fifanakalozana matetika sy fifanomezan-tanana tokoa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana amin'ny famokarana sy ny fampiroboroboana amin'ny marina ny seha-piariana rehetra. Hoy ny filoha Andry Rajoelina. Nanatrika ny fihaonana ihany koa moa ireo mpikambana teo anivon'ny governemanta izay niara-dia amin'ny filoham-pirenena. Miisa 7 izy ireo raha mifantatra mpandraharaha miisa 7 avy amin'ny orinasa tsy miankina sy ireo fikambanan'ny orinasa toy ny GEM sy na ihany koa ny GFEM miisa 20 no tonga ny toerana. Nilaza mazava ny sampana mpamonjy voany eto Antananarivo fa nanana rano ampy izy ireo tamin'ny fiezahana nanafitra sy namono ny afo nandritra ilay trano nitranga ny talata lasa teo teny Antsarahonena nandray soro izay nahafatesana lehilahy iray sy naharatrana vehivavy iray. Araka ny fanazavany lehibe ny sampana mpamonjy voany eto Antananarivo renivohitra Commandant Olivier Eric Rahalay Vahonory dia tonga teny an-toerana feno rano avokoa ireo camion citerne tsy maintsy fenoana rano foana ny citerne mialohany hiaingana rehefa misy loza hoy izy raha nitondra fanazavana. Nambarany fa ny laharam-pahamehana voalohany dia ny famonjena aina alohan'ny fifehezana ny afo. Manana bouche d'incendie miisa 700 Antananarivo izy. Ankoatran'ireo camion manana fahafahana mitondra rano betsaka sy vondrona manokana, misahana ny fanaraha-maso ny toeram-pamatsiana rano. Lycée teknika telo no azo fampitaovana avy amin'ny governemanta japonais. Voakasika izany lycée teknika sy arakasa ao Toamasina sy Alarobia ary Ampasapitso eto Antananarivo. Natao androany tao amin'ny ministera an-draraham-bahiny ao anosy ny lanonana ara-pomba ofisialy nanaovana soniny fifanankalozana taratasy manamarina ny fanomezana fitaovana sy kojakoja ara-teknika an'ireo lycée ireo. Ity tetikasa ity dia mikendry ny hanamafiorina ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa manerana ny nosy mitentina 9.7 miliara ariary ny vola atokana amin'izany.